Omaly ariva kosa no nanatotosanina teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloa ny fanaovan-tsoniny fifanarahana Alliance Vanille teo amin'ireo kompania pitaterana anabakabaka eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Ity fifanarahana ity izay entina indrindra hanatsarana ny sehatry ny fifaneraserana anabakabaka eo amin'ireo firenena mpikambana. Andeo jeresika ary ny sary. Ny ampitombony hatramin'ny roetsy ny isan'ireo mpizahatany tonga eto amintsika no tanjona amin'ny fifanarahana Alliance Vanille izay natosiny omaly teny amin'ny lapam-panjakana Avoloa. Izany dia hiteraka asa maro eto amin'ny firenena satria raha misy mpizahatany 100 fanampiny tonga eto amintsika dia hiteraka asa folo izany ka ampitombo ny arikaren'ny ankapobeny. Ampiditra ny fifamezivezena anabakabaka manery ny faritry ny ranomasina ihany koa ity fifanarahana vaovao ity eo amin'ny kompania Air Madagascar, ny Air Mauritius, ny Air Austral avy atsy amin'ny nosy La Réunion, ny Air Seychelles ary ny Interhill Air izay atsy amin'ny nosy Comore. Nandratrika ity lanonana fanaovan-tsony ity ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina omaly izay nanamafy fa hataratry ny fahatsaran'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena mikambana ao amin'ny COI ity fifanarahana Alliance Vanille ity. Cet accord n'apporte que des bienfaits pour nos îles, du bonheur pour nos économies, des emplois et surtout qu'à court terme déjà, on attend de résultats positifs. Je voudrais vivement remercier les uns et les autres qui ont œuvré pour la concrétisation de ce projet. Et je voudrais remercier particulièrement mon ami Jean-Claude Lestrac. Je sais le travail qu'il y a mis, je sais surtout le cœur qu'il y a mis. On parlait souvent de collectivité, et surtout la collectivité aérienne. Il y tenait et il l'a réalisé, je dirais, en très peu de temps. C'était inimaginable, mais je pense qu'avec sa volonté, et c'est très important de l'avoir bien dit, c'est vraiment le volontarisme qui était là, cet engagement important de tout un chacun. Et voilà, aujourd'hui, nous arrivons à du concret. Nanao antsoavo an'ireo mpisehatra rehetra ara-barotra sy ireo amin'ny lafiny fizahantany ihany koa ny tenany ho tonga hitsidika ny Madagasikara ary ampiasan'ny volany ihany koa manodidina izay lafiny fizahantany izay.